Nankalazaina omaly ny taom-baovao malagasy. Nisy ny etsika notontosaina na dia mbola atao anaty rivodoza aza isika. Misy ihany koa ny afatra ny entin'ireo mpikarakara ny lanonana mifandraika amin'ny fankalazana izay taom-baovao malagasy izay. Dia miarabantsika trato ny taom-baovao malagasy ankehitriny ary samitsika ho finaritra, samitsika ho velombolo, raha mafy avokatra ary ijinja ny soa zay natao ary ho finaritra ny maso mirana ny endrika, miadana ny foa, ravo ny fanahy, salama ny vatana, faly ny tena ary mahatsiarova tena ho sambatra itsika menakavy fa zay le fahasambaran'izay no vokatry ny fankalazantsika ny taom-baovao ka de salama finaritsika samy io ten'Andriamanitra.